nafatotry ny marina. Nosoratany akora voasedra. Ho velominy vantsoa. Ony miajanirina. Anjariva. Miaraka amin'ny andry. Taina nantenaina. Arliva. Le Mec. Ary Tsila. Roland Ramanatsony nandray feo. Anjariva no nana totosa. Mafimafy madama kely ataovy mafy izy. Rasondraso makaina kely aloha makaina kely aloha. Alefa indray ao alefa ataovy lavalava roito lavalava. Toy izy foana fa kely sisy hoe toy izy mafy alefa maty Ivanina maty tena ka kely sisa fa ireso re madama kely kely sisa toy izy foana ao mafimafy fa kely sisy reraka maty sy mama Ivanina izy nareo fa maty mararo may tena torany ty marina tafavoaka somatsara ty le zaza dongadonga be ty izy ay andraso e to efa tsy saina tsony ty zazy ty andraso aloha zahanaingana io koa eny le reny ny fanatsiaro tena Ivanina aizy ianao teraka ve aiza ny zanako indrisy tena tsy saina tsony ty zazy ty andray dia inona no lazaiko amin'ity madama kely ty aza mbola mitsikitsika be aloha anao madama kely mbola reraka be mantsy ianao zany aza mitsikitsika mihitsy aloha dokotera fa aiza ny vadiko mbola tsy niverina izy le lasa nividy fanafody teo ka fa maka aina tsara aloha ianao ary aiza ny zanako mitonia aloha ianao madama kely ataovy aloha zay azonaina tsara fa ahoana dokotera nga tsy azo ny zanako ano madama kely oay torana indray ty marina Zay ihany dokotera ay tonga ianao ie to ela be mandrosoa ary dia mipetrapetra tena azafady fa saika tsy mahita le fanafody zany ve ka nanao any zato izy tato dokotera zao raha amizay mangataka fitoniana aminao aloha mitony tsara aloha ianao azafady fa misinina dokotera fa misinina ho efa nanao an'izay ho afako ihany saingy maninona tsy fa hoane tsy avitra ny ain'le zaza raha mise mahaiza mionona efa nanao an'izay farahiriko saingy an'Andriamanitra ny aina tsy marina zany mandainga anao dokotera oka zay raha mise Ivanina mahereza re moramora aloha fa sao dia anaitra n'le vatanao tena mbola reraka mantsy izy io andray kosa dokotera mafy azoko zazakely fa nirinay mivady efa hatry ny ela nge iny kosa tolahy kely mihitsy anety izy mafy zao re olona tena mafy dia honao saintia zany na ianao an'izany ka mbola tsy fantany ka somary kely aina koa izy ka zay reny tena antony nanahirana teo amin'ilay famohana an'le zazy zany ve dokotera ie dia inona nambaraniny raha taitreo izy ka anontany ny zanany ka ho zakany ve ny aheno hoe maty ange le zazy tena mampalahelo anareo mivady kely fa zao ndeha atao raha tsy mampaninanao raha mise hoe ahoana dokotera nisy raha matoa zay teraka ihany koa izy teo alohanareo teo indrisy moa fa maty izy saingy le zanany kosa azo soma tsara tsy vitany namoaka an'le zaza ka zay no antony nafaty azy ary tsy maintsy nididina izy nakana ny zanany tao akibo enjanandray zany dokotera ie zany zava-nisy tena mampalahelo loatra dia inona moa no tianao hatongavana amin'izay fa tsy azoko tsara ny velona soma tsara le zaza
saingy hatramin'izao nefa mbola tsisy tonga ireo fianakaviany. Ka raha mety aminao dia omeko anao ilay zaza ho solony ity maty ity. To tsy ho zakako ny ahita ny alahelo ny vadinao raha eniny vaovao ratsy. Vehivavy ara-miseka mahatsapa tsara an'izany a. Ko tsy ho sarotra be ve izany dokotera? Dia ahoana raha tonga haka ny zaza ny fianakavian'ilay maty? Ny vadiny ohatra... To ohatrany hoe efa nilozany vadiny hono izy raha ny nambaran'ireo olona nanatitra azy taty e. Sady toa hoe tsisy fianakaviany mihitsy aty amin'ny manodidina ity. Ay? Dia ahoana izany dokotera? Raha vonona hitana an'izao tsy ambaratelo ianao a, dia omeko anareo mivady ilay zaza. Ka rehefa tonga eo ny fianakavian'ilay ramatoa maty, dia lazaiko hoe maty nanaraka azy ilay zanany. Mitony ianao aza miketroketrona ohatran'io fa tsy eloka be izany Monsieur Ivan. Tsy aleo ary ve ho tezainareo ny zaza toy izay alefa any amin'ny akano fitaizana zazak'amboty. Eny ary dokotera, aleo hijanona tsy ambaratelontsika roa ihany ary aloha izao e. Eny fa na dia amin'ny Saint aza. Eny ary. Zay ve vao tonga ela? Fa nanina no ela be? Ka izay vao vita tanteraka ireo taratasy rehetrako. Tena reraka. Ndry misaotra lesy malala. Ao fa efa nanamboarako lasopy ela. Le tena tiala mihitsy. Fa mandana aloha ela manao dosy. Ok chérie. Ndry araisana tankely. Areraky ny lalao teo? Ay, dia lasa natorany anefiny any. mba fantatry le ry ary ve zao hoe andeha hiverina any Madagasikara amin'izay nge izy. Zaza vao 5 taona ve lesy. Fa ina marina tokoa aloha izany tena natapa-kevitra ny lasy hipetraka aty fa hiverina Madagasikara indray e. Hafa ihany kiny any tanàna. Sady raha le asa ho kasaiko atao dia any mihitsy zao ny tena mety aminy. Eny e. Izay misy an'lahy dia misy anay mianaka moko. Sura mihitsy kivato koa. Sady ny fianarana natao taty koa nge efa vita e. Fa sao dia tsy akasitra andrikory ary aloha ny fanapahan-kevitra ny raisitsika izao e. Serge koa. Mba fanontaniana fotsiny reny ahy e. La koa izany. Ka mila mitovy hevitra ihany tsika roa nge malala e. Izay aloha e. Mbola lavitra nge ny lalany. Marina mihitsy lesy izany a. Izay mihitsy ange ny tena tsy havoizako an'ity malalako ity e. Tsy misaina afa-tsy izay ahasoanay. Ao mihitsy aloha oroako ka. Lucia koa zany. Ary aleo aloha natosy vetivety a. Sady za koa zany tena nona. Ok chérie. Tonga soana telo mianaka. Oay lehibe sahady ty natao kely ny taty. Angana avy aty amin'ny taty angana. Makany taty hoy. Avy ny zanako avy. Tratra soa kilo izy a. Dia tonga sokinareo a. Misaotra betsaka dokotera. Ie. Ary mbola tadidiny ianao a. Amandro soa trano e. Ie. Sady hitako tena reraka be rina ro izany a. Dia misaotra e. Fa ihany izany rivotra ty Madagasikara izany a. Izany io. Mahafinaritra. Hita ho a. Aleo aloha ampidiriko ireo hitanao tokotany ao ireo e. Ie, ka ahoana ke? Nanahoana ny ty? Somary enjakenjana ihany. Izany e. Sady natao tsy mety hipetraka fa tsy maintsy ampifoana foana hony. Andro izany hony. Izany raha tsy reraka tanteraka a. 5 taona moa zao izy ty. Andray lehibe sahady. Mba mitenena moa e. Tena nalahelo an'lahy mihitsy nge taty e. Andray vao hery taona elahy zao ny ala taty farany. Tena natsiaro an'lahy mihitsy taty. Ka hiverina hipetraka ty mihitsy nge izay io e. Izany? Oe. Ateo ny Serge no hiasa. Andray tsara kosa kizy izany ko. Andray izany afaliako marina mafy. Noaky. Amin'izay koa nareo mba mahita ny fitombony nataony tsara. Izany mihitsy ny tena izay hita. Fa mba mitenena moa mba miresaha moa efa nga mbola tsy tadidiny lahy indray ve taty e. Resaka tsara hony. Ay, tonga nareo mianaka.
eny kia. Bonsoir Mathieu keliny maman. Ary ndre ange noverinay fa mbola tsy tonga kakabe nefa nahita ny tranony vo. Eny raha valonga izay androany lany koa ny fanako dia tsy afaka niantso any lahako. Ay ve aky fa tsy mianatra ondro Mateo nge rapitso ozy ny tany am-pianarany. Zany ve? Fa ahoana letsy? Ka hoe naroso rapitso ny le fivoren'ny mpampianatra saika atao amin'ny sabotsiko. Ay kosako. Ary fa maninona ki raha roso rapitso zany le fitsangatsanganana saika ho ataontsika telo mianaka amin'ny lahady sady amin'izay koa mba afaka miangona ihany. Ay tokoa. Sa ahoana? Nareo moa tsy miasa rapitso e? Tsy miasa izay. Tairo fa raikitra zany e. Hitako eto ny afalimy Mateo vao resaka mianaka teny an-dalana teo mihitsy ange zany e. Zany dia nilazainy fa mbola ela be ve hono zany dimanche zany. milamina zany ka aleo ary homana zany dia andeha antsenan'ireo entana ilaintsika rapitsoko. Ok aky zany ry tiako a. Za angamba aloha akaina kely fa valaka beko. dia ilozanareo sahady kosa ve kizy za zany ry Lucia? Izo kokoa zany ka zay nge tsy afaka mijanona eto an-drenivohitra e. Any Tomasina ihany zay nipetraka fa ano nandefa asan'ny fanjakana ny Serge. dia sara toerana sahady kosa ve nefa za efa mba faly be ry hoe mba tsy ho lavitra fianakaviana ntsony. Ka ndre ihany koa ngeny dia hifindra taty Antananarivo taty e. Nanenina zao raha nijanona tany Tomasina tany ihany ka sady tsy aleo koa ve mba faritany no elanelantsika toy izay fireneny e. Zay aloha e. Ndry koa ve moa tsy ahita ho tenenina foana e. dia roviana zany nareo no anainga? Mbola amin'ny herinandro ka. Ay, fa inona marina moa zany no tena antony findrandry taty ry Louise a. Nefa ngendry mba tsara toerana ihany tao amin'ny hôpitaly be tao Tomasina io e. ohatrany tsy nanambina mihitsy aky tany lasa manenjika foana ny eritreritro hoe no ny amiko marina ve zany nahafaty an'ireny mpianakaviana na zaza maty teo am-piterahany reny. Tsisy an'izany aky asako mety avy amin'izy ireo ihany koa nge ny antony e. Ao ireo miteraka loloatra, ao indray ireo kely aina ohatra, sy ny sisa e. eny e, fa indraindray ihany koa tena tompona andraikitra ny mpitsabo amin'ireo marary eo aminy. Fa ny teny an'izany tokoa ndry roa taona marina moa zay zao ny alandry tany. Ie, feno 3 taona angambo nataony ny alatany tsy 5 taona moa izy o. Dia tena tsy nisy nanontany nanaka mihitsy moa zany le hoe izy mianaka maty tamin'ile fotoana nanomezandriana ihany natao iny. Tsisy mihitsy. Ny hôpitaly aiza ngeny nandray an-tanana ny fandevenana azy ireo e. Eny e, matetika koa moa ny hôpitaly foana no mandevina an'ireo olona maty ao amin'ny hôpitaly tsisy fianakaviana makireniko. Mampalahelo aky izany. Dia tena ohatr'ireny hoe zanaka nateraka Serge ireny mihitsy angaky nataony kely e. Sofa teo nareo nandray azoko. Zao izy sambatra sy miaina tsara eo anilan'ireo ray aman-dreniny vaovao tisy tsara fanahy be. Louise kosa. Efa fa zaniko. Amin'ny herinandro zany sisa dia ho vita tanteraka ny fanefako an'ity sazy aty ity. 5 taona marina zay nenako tato anatin'izany tranomaizana izany. Tena feon'ny fahoriana. Ary mba manahoana zay raha vero any e. Nanahoana koa zay le zanakay re. Ka mba nahoana raha nambara le neny be mpampisafo azy matetika iny. Iny zasaika hitady vola hiterahany mihitsy no sendra nanao tao foana kay tratra vetrany. Tsy mba niatrika akory an'izay niterahany le vadiko a. Iny e, venina daholo zany. Fa ny zavatra tsy azo koa nge dia ny hoe maninona ary tsy mba nandalo taty mihitsy raha vero e. Za tsy nambaran'ireo mpitandro filaminana azy fe ny fijanonako taty e. Dia za koa toa tsy androko ery marina zany hoe ahitako ireo vady aman-janako indray. Sady mety efa 5 taona zao zany izy roa. Dia mirahalahy sa mirahavavy sa mianadahony izy roa any. Dray rery lanitro. Fa ino ty vaovao ratsy iny koa e. Tsy marina zany e.
Maty eo am-piterana ho ny vady aman-janako. Tsy kosa ndray rery lanitra. Tena nanenenako ny vitako e. Raha mba teo anilan'izy ireo manko aho zao dia tsy niady rery izy. Ndray kosa raha vero dia lasa tokoa ve ianao e? Kosa ndre ilay zanakitsika dia nentinao nanaraka anao any. Tena tsy te hainy eto ambonin'ity tany ity intsony aho e. Ary inona intsony koa moa mbola aton'ny havelomako eto e. Ny vady aman-janako izay nantenaiko ny sorona teto amiko. Rangahy miangatra loatra amin'ny fiainany e. Misopatra tena tsy vaniny e. Tsy vanina. Fa tsy raha te ovy iny. Tena le ry mihitsy iny. Rasy lohatsona. Olo ty raha te o. Raha te o. Fa izy koa ry zany nantsonso anazy zany. Ohatrany avy ato amin'ny barato zany feo henoko zany. Hoay Ramax. Fa tsy Ramax avy ety. Tena raha te o marina te o na ty e. Petrapetra aloha fa inona ary ty mipetrapetra aloha e. Tena ty Ramax. Tena elaela izy zany a. Hoaza moa tsy tamaka eto ihany e. Tsy avela amin'ny fiainana hisaraka amin'ny vola mihitsy lesy e. Tena tsy miova mihitsy lesa laha ty Ramax kozy. Anareo indray mahita zany a. Tsika bainina tsy miovy zany fa mba voatra fotsiny a. Eo aloha vera dia mandraisy e. Inona indray ary te mody miavava be ty nima samy banjo andraisy ny vera. Sura mihitsy Ramax. Eto koa mbola any le namana tsy mifankafohy Adrinela. Tantana tsy nety lesiny nampiovany lalana ary akama. Tsy maintsy mipahakely aloha mibany tamin'ireny raha mamay be teo aloha reniko. Zay koa tsy afaniala fa namafirivotra dia njinja tadio e. Saingy raha ndraraka lesy reny ndraika ma. Efa olona resy ty manoloana lahy ty zao. Aza miteniteny foana lesy raha te o a. Fiainana vao misasaka ty ve ka naritoko sady. Tsy eo amin'ny lahy marina ly ty ny toerana. Ka alo milalova testa kely fotsiny ngereny nandalovan'ny lahy reny e. Ka hoana? Tsy eo amin'ny lahy marina lesy ny toerana ka. Mbola kanosa ve laha ty aloha sa hivadika biby amin'izay ha? Fiainana lesy reny ka tsy maintsy nenana. Sady moa daholo fe zany raha te o a. Sotro ihany aloha ny revo dia sady miresaka e. Reny tsako dia tonga dia lery vaza misalasala fa tsika daholo ny vola sy manodidina azy. Tsy miova mihitsy le akamako le. Miova hoana ary aho hafa sotroy e. Dia zay lesy le tantara Ramax. Nangidy be raha ny fitinina. Tena ratsy tokoa lesy zaniko. Dia maty tsy ny alany enina akory zany le vady aman-janaka reo. Zay mihitsy. Korazy bainina korazy ianao. Misaotra lesy. Ty fiainana mandalitra i daholo zany e. Ohatran'ireny zany le hoe mangidy dia ndao atriana indray mamy. Misaotra lesy amin'ny fampahirezana Ramax. Soa ihany fa mbola teo ela. Tsika indray tsy mialonjafo zany reka ma. Rehefa mitovy ny tanjona dia ndao iroso e. Inona fotsiny moa mampinamana. Sura mihitsy Ramax. Fa sao dia mba mahita kandry lahy. Na hoe asa mba metimety amiko e. Ay, ny asa ngely ty tsy tadiavina fa miandry alainy e. Ka hoana vonona ve nareo sa hoe manandrakandrana fotsiny. Tena vonona hiasa. Zany ve dia ho antaniny e. Raha mbola vitantsika zany dia ataontsika foana. Ary tena atao amin'ilay mazava ho azy. Sady lahy hitako hoe mahay tsara an'ilay izy fa ny akingana sy ny afetsifetsena fotsiny tsisy. Fa inona aloha le asa e. Lefa masatsy reny lesy e. Inona ly ty zany? Fa ny leta fotsiny ny ampiakarina. Ohatsa ny leta aloha e. Mazava ho azy fa mitombo ny vola. Andrasan'ny lahy vetivety ato aloha mamoa a. Hividy zavatra vetivety atsy aloha mamoa. Oay. Adinoko ao anaty fiarandray le poketrako misy vola. Ty izako andraso alaina vetivety. Ohatra fa angamo tsy nidiko ty fiara ty teo ka. Andriamanitro, fa lasa isy Nathan kely teo. Nathan! Tena tsy ato anaty fiara. Fa manofy aho zany e. Tsy a. Lasa isany zanako ray olona. Tsy ho possible ho tafavoakato aloha iny zaza iny e. Sady nasiako ceinture ihany koa. Tena kaizana.
Vonjeo ireo olona! Vonjeo fa very ny zanako e! Vonjeo e! Ya, fa nisy inona? Ino zany zavantrany zany? Very angeny zanatsika Serge. Maninona? Zano tsy entina tao ankely. Tsy tatapoka teo izay nalehany. Andriamanitro. Veritsika Serge. Lasa izy amin'ny zanako. Mitony aloha ndry. Mitony fa inona ary tiry malala. Mangina. Okizay aloha tomany fa tsy avy tany zavatra ange zany. Sady ty efa tonga ty ihany koa ny polisy. Aosotra aloha ty ranty. Salaminareo. Salama tompoko. Inspecteur Alex avy amin'ny commissaire Mangarano no manoloana anareo tompoko. Faly mahafantatra anao inspecteur. Za kosa ny Serge. Dia izy no Lucie avadiko. Ok. Ka ino zany zava-nitranga teto zany? Very ny zanaka inspecteur. Nisy naka tao anaty fiara tao. Tantarao tsara aloha Seria. Dia mitony tsara ndre rehefa miteny. Iny za saika etsena vetivety tao amin'ny grande surface iny niverina tamiko fa adinoko le poketra nisy ny vola. Gaga nefa fa tsy nedy tsony ny varavaran'ny fiara. Ary tsy hitako tao tsony ny zanakay. Nefa dia nasiako ceinture mihitsy izy. Sady zaza vao 5 taona iny. Tsy ho tafavoaka ao anaty fiara rery ao mihitsy izy. Very ny zanakay inspecteur. Very izy. Oka aloha zay Seria. Oka aloha zay. Efa io ange ny polisy ianao ny asany. Ao, mangina. Mangina fa tsy maintsy hitatsika natankely. Marina mihitsy zany teny mivadanao zany Damakely. Mazava ho azy aloha fa misy nankakiriny zany le zaza. Fa aleo aloha zay ianao ny asanay. Mahazo mahatoky nefa nareo fa tsy maintsy hitatsika izy. Fa zao mahazo mody aloha zany nareo mivady dia zay kosa nomboka fanadihadiana eto. Alaminy fotsiny saina madama. Misaotra tompoko. Ohatray, fa inona koa ty nahazo an'la? Fa misy inona ry vanina? Aiza ny zanako e? Aiza Mateo kely? Fa misy... Aiza izy ho Fa misy inona ry vanina? Aza manaitraka. Aiza ho Mateo? Ka io matory eo ambony fandriana io iziko. Tsy azoko mihitsy koa ty ela. Mateo keliko. Aela tsy very akory. Zany aterako tany ampiasana marina. Fa inona koa ary ty nahazo any vanina? Seria, ao tsara ve lazany e? Zay akivo milamina ny saiko jereo indrihana eny vaovao anaty gazety iny. Vakeo ange. Ao e. Zazalahy kely nisy nakankeriny teto Toamasina. Pejy 2. Oay, fa tsary ny Mateo ve ty? Fa ahoana koa zao? Ka io mihitsy ange no nanaitra e. Jereo ange ny atsipirian'le vaovao e. Zazakely 5 taona nisy nakankeriny teto Toamasina. Teo alohan'ny grande surface no nitrangany zao fakanakeriny zao. Omaly maraina. Navotan'ny avy natana ela na natao no anarany. 5 taona mipetraka eny Tanambao 5. Zanaka Monsieur Serge sy Madame Lucia. Koa iangaviana zay mahita azy na manana vaovao momba izao raharaha izao, mba hiantso ireo laharan-tarobio ambany ireo na mpandre avy hatrany no manam-pahefana akaiky azy. Fa ahoana ty ry vanina? Natao hony sao dia mba endrika fisolokiana na fanakorontanana saim-bahoaka fotsiny ary ty ry Saintia. Tsy azoko tsonika. Maninona moa ny sariny zanantsika mihitsy no atao an'izao ka? Dia inona zany ny atao e? Fanaparitahana vaovao tsy marina zao ka. Ary sary tsy nahazoana lalana koa nge ka mendrika notoriana tsara ty ry Saintia. Ho any amin'ny polisy avy hatranotsika raha-pitsoka. Tsy manaiky an'izao aka. Dia onalo ty zazy io raha maksa?
aiza re lazany raha teo a vola be atsika mandendeha ioko tena tsy azoko mihitsy lesy zany a zanaka lahatoka deba letsy io a zay vao tena anakarena ny tary sura mihitsy nampena zany io olo ty raha maksa mba ataovy matotra kosa lesy ninony e lako lesa zaza kely a ka ty zandrikely tsy manatsiny tiako de atao hoana zany ty io tazo maty aloha manjapa etsy tsika kosa mila mandinika tsara vao miroso azo lahy tsy azoko mihitsy zany e sa ve de tsy azo lahy e opinato aloha io zandrikely io a de tsika kosa iantso andreo ray aman-dreniny andefa vola be ho takalony de ahoana raha mampandre polisy am'zandro zareo ka za aloha tena fay raha resaka tranomaiziny zany tena mba kozy lozika be zany raha teo eo a tsisy olana mihitsy firehfa natao ty fa tsy hoe vao zao akory vao hoe andrakandramana tena sa loatra rangahy laha tika anoa lasatsy anao tairy fa manaraka fotsiny ary mibandy ay fa na zany azy aloha manila ihany asa ohatran'izao ve tsy tokony isy famelona va iza re lahy zany e fa mandehana aloha lahy mividy andreo zavatra ilain'io bandy kely io de tia mivola de tonga de tovy bobaka be mihitsy inona daholo lesy zany lety e sakafo letsy de kilalao a de mitondra kokoa sy akanjo maromaro sy hitany lava mety tsara am'le ry ihany e ndray arako Yarony randresy ire ary oka moa zay so arareo hoe Saotra mangina fa tsy maintsy vita nge natao e zanako lahatokana ange izy zay tsy voiko eny fantatro nge zany malala e saingy tsy vahaolana ny ranomaso ka tokony ho falindray ary ve ahy zany tsy zany kosa ka mila matanjatsaina tsara tsika sady ny polisy koa nge fa manao ny asany any filazanako hoe fa naparitaka amin'ny radio sy ny tele ato ny gazety rehetra ka zay mety azo azy ihany mihitsy angeny tsy zaka ny saiko ry Serge sereo aza lefa lavitra be ohatran'izany saindre sady aloha izy koa nge efa andalana anampy atsika ty e izy le niantso ato io zany ve lezy tsara kosa zany ko eny kia jereo angendry fa reraka be mihitsy Lucia ahoana ke manana finoana Mansoa fatao le zazavery Mansoa nareo Mansoa de mipetrapetra misaotra inspecteur taizany nahitanareo anty zazy ty ay ve mbola misy olona tena tsara sitrapo ohatra zao ihany ty Tomasiny e misaotra amin'ny fiarah-miasa ry izy roa mahafinaritra tsy azonay tompoko zay tianao ambara eno anga motsy hoe tonga nanitra ty zazavery ty nareo ka zay indrindra no antondrianay inspecteur voilà fa zao re inspecteur efa fantatro momba le Valsoa ndrasy fa tsoko reo ray aman-dreniny de izy ireo nanome azy anareo tsy zany ka fa saika hampandresy ametraka fitoriana ty aminao zahay fa misy inony sa hoe sao de isy adrendrikendriky nareo fa hoe nangala jaza ve aza manafa mipetraka ho tsy ambaratelo ny momba zany ka zanakay ty inspecteur ary zay indrindra ny antondrianay io ka ampandrefa misy manaparitaka vaovao tsy mariny eto tanàna raha ny lalàna koa nge ny fanaparitahana sary tsy nahazoana lalany fa zanakareo ahoana moa eny inspecteur zanakay raha miaro soa mateo tsy foiny kaloha fa tsy ty ve le zazavery Nathan ka tsy Nathan zany ny anaran'ity zazy ty inspecteur pisoloko zay olona milaza fa zanany zanakay hafahafa zany fa ahoana moa nanaporofonareo fa tena zanakareo ty ka ary nilazanareo koa fa endrika fisolokiny zao ka reto reny taratasy mombamomba azy de nampirahanay amin'ny sariny ihany koa afaka manontany piraimonina aminay nareo eo ihany koa ny sekolenarany moa zany ahoe jereko reto tompoko kopi fa ahoana zao aleo mihitsy aloha tsoka izy mivady tsy azoko zao ty zavatra mitrango zao Mansoa nareo mivady eny ny zanako hitanao ela avy ty mamoangana avy zany zanako zay oka aloha ry madama oka aloha fa zanako ahoana moa zany io zana tsy azoko fa hono zao inspecteur
za ko tsy mahazo eno a nareo roa zany nahita natao kely misaotra betsaka tompoko. Tony aloha ianao ry madama fa tsy azoko a zanaka ahoany ty pisoloko fotsiny nareo. Mipetraha daholo aloha nareo mipetraha. Aza vao fa tsy azoko mihitsy inspekteur pisoloky ahoana zay angeny nda aman-dreny le zaza very zany mihitsy tompoko. de tsisy zany fa iny zaza trotronao iny ry madama. zanakay mihitsy ty ramose ahoana moa zany ny fomba hanaparitahanareo ny sarin'ny zanakay am'izay koa de mbola irinareo loza fa hoe very. Ao le taratasy sarina saiko nentinareo ry monsieur Serge mivady. Reto inspekteur. Meote. Iny. Kopy ara-dalàna koa ty reto ihany koa misy sary. Tena tsy azoko fa ahoana inspekteur? Eno ka izy mivady reto koa milaza fa zany ty zazy ty. Marina mihitsy zany. Reto ny taratasy mombamomba azy sy ny sary. Ahoe fa ahoana ary zao tena kopy ara-dalàna koa ty. Samy 5 taona saingy ny anarana sy ny anaran'ireo ray aman-dreniny tsy mampitovy azy. Samy Tedy Tomasina koa niteraka saingy ny andro sy ny volana nahaterana no samy hafa. De laza ve zany nareo fa hoe nareo ny tena ray aman-dreny natao azafady za kosa aloha tsy anaiky an'izany. De aninona hoany ary zato izy izany mahalara raha hoe sandoka namboarina daholo ireo zavatra ireo. Ny teknôlôjia amin'izao koa efa nivoatra be. Zanako natao kalma aloha ndry sainy tia fa inona ary ty. tena zanakay madama. Zany mihitsy efa reo miprofo araza matahotra nareo fa na ohatrinona vary sotadiavinareo de omenay raha izany mampanahinareo mivady ohatran'izao. Mitony daholo aloha nareo mitony. Raha reto taratasy sary reto ny jerena de hita fa marina sy ara-dalàna daholo saingy raha ihany anefa ny tena ray aman-dreny. Izahay to andao misy nareo any an-trano na raha tsy mino ihany koa de andao any am-pianarana. Ka nareo koa nge afaka makany aminay tena marina mihitsy. Tsy mahafantatra amin'ny mateo mbola ponina manodidina eny. Ela be zany fa zao aleo ny fanadiadiana no maritra azy. Miala tsiny fa tsy maintsy andray an-tanana n'izao raharaha zao ny polisy. Mihitsy ka fa tsy ataoko vita mora kosa aloha zao endrika fisolokiny zao fa tsy nareo ve zao ny pisoloky ka mba manajatena madama mba olona ohatran'izao ihany ve. Tsisy resabe zany inspekteur no sasaza azy reo mpisandoka reo iza mpisandoka nareo fa iza ndraiky moramora ty vava sao vidiana lafo ry izy mivady tonareo mpisoloko indray reno avavy hotazominay aloha le zaza ny fitsarana ny tompony teny farany hoe iza marina ny tena ray aman-dreny ty zazy ty. Tsara fa ahoana mihitsy moa zany ny zanako no hotazominareo aty ka za tsy manaiky an'izany. Ka tsy hoe hogadraina ty ange zany fa apetraka any amin'ny toerana zaza sy miendrika azy izy aloha mandrapa. Tsy mety zany inspekteur aleo any aminay ihany ny zanakay mipetraka. Eno olona manana andray aman-dreniny anga izy. Zay mihitsy tsy izy zany fa zay. Koa satria nareo samy milaza azy ho tompony de tsy maintsy milatsaka eo ampovoany ny lalàna. Tsisy hoe miandany amin'ny ankilany na ny andaniny fa ny marina ihany. Andray ny zanako rivanina fa ahoana kosa kalma aloha ndry malala kalma moa tsy maintsy miverina amintsika ny zanatsika fa aza manandry karaha tsy vita n'izany fotsiny izy tiako anga iny entana ka raha omeny zareo vola be ihany ny polisy arozy ianao de ahoana ka sady le kopiny tazomin'ny inspekteur any ka tsy maintsy mandeha eny fanadiadiana satria ry zareo koa nanana kopy saingy mino fa raha inspekteur aloha tsy azony zareo amin'izany hitako nino antsika ihany ange izy fa no le izy hoe ampovoany de tsy afaka mandray fanapahakevitra avetrany engane letsy zaza mbola tsy mahasaraka nge iny hitako eto ny fahoriny tsy mahita atsika ka miafy kely aloha tiako fa mba enjana koa aloha le kajana izy mivady pisoloky reny amin'izay de mody manadio tena amin'ny ranomaso le madama hita mihitsy hoe ranomaso manetsikelyka vehivavy tsy manaja tena. Aza miasa saina amin'izany akia tsy ho lasa lavitra koa range reny de zay aky le izy ry Loisia de sosoloko ny zanakay njanandray ty zaniko fa de olona iza loatra ary tsara aloha le ranomasondry fitaritiry Loisia tany misy lalàna nge io sady tranga hazo porofona tsara mihitsy ka zay indrindra nge ho
Profo amin'ny mampisoloky an'ireny fotsiny angeny tadiavin'ny inspekteur e. Fa tsy hamelako aloha reny. Zao ny zanako tsy manatsiny sarahana aminay tsy vidiny fotsiny. Dia inona kino atao hanamorana an'ity raha ty Louise a? Malahelo mafy anjanako azy zany. Ka tsy efa manao ny asany ve ny polisy? Fahono tena hitanareo ara-dalàna tsara mihitsy ve ireo taratasy naseho an'ireo olona ireo? Ie. Raha ny voarakitra sy ny endriny aloha tena hita hoe kopia ara-dalàna le izy. Fa le sary namboarin-drareo dia tena ohatran'ireny hoe tena izy ireny mihitsy a. Inspekteur ty. Allô? Manaja anao inspekteur? Eny tompoko. Salama tsara zay fa ny alahelo sy ny saina no toa tsy tafatombona. Ay, zany ve? Eny ary, andraso fa pataiko amin'ny vadiko zay. Saotra ny antso tompoko. Mahazo to e? Fa misy inona ondry Serge? Inona ny antsoina inspekteur? Eno a? Sady toy ny ova tampoka teo koa ty endrikao fa misy inona ry Serge? Asaina inspekteur manao test ADN tsika Lucia. Tsy azoko. Fantao inona hony? Ilainy hamantarana an'izay tena ray aman-dreny le zaza marina hony e. Tsy tsika ihany fa na zareo mpivady mpisoloky koa aza. Ka zay iny ny navala-ketraka teo e. Dia ahoana zany Louise mazava ho azy fa iseo amin'izay fa tena tsy zanaka nateraka iny nataon-kery. Zanandray ty marinako. Tena indray ny tsy tao an-tsaina. Ka mazava ho azy koa aloha fa hitovy amin'ny nareo ihany koa ny azy mivady reny satria samy tsy ray aman-dreny nareo. Ka tsy maintsy ho hafa indray ny endriky ty raharaha ty raha izany ko. Ary maninona moa Serge raha hoe omena vola be la inspekteur Alexa? Sarotra be zany ry Lucia. Ko tsy vao maika raisi-potsiny amin'izany hoe tena mpisoloky marina tsika. Sy nareo mivady koa. Andao aloha atao ny test ADN dia ho hita eo ny toyany. Ny antso toy nge lesy inspekteur e. Zany ve? Inona hono ny antony antsonika? Asaina manao test ADN tsika naporofona fa tena zanantsika marina Mathieu. Otry, fa inona koa nefa tena taitra be an'lahy amin'izany ka? Zay vao tsy ahita ho tenenina eo tsony ireny mpivady mpisoloky tsy vaniny ireny ry vanina. Lozy ty marina fa hipotrany na fenina. Dia inona ireny no atao e? Dia ahoana kory sainy tiara fatany fa tsy zanakay akory Mathieu. Indray ny tsy napoziko marina. Fa inona koa ary tia nahazo an'la tampoka teo ry vanina? Any? Aka. Tena mila mandray fanapahan-kevitra alahy ry vanina sao hiteraka zavatra hafa eo ty raharaha ty. Somary lasa saina kely fotsiny aho fa tsy maninona ka. Dia oviana zany tsika no hanao test? Tsy andrasantsika ela ka. Zay vao milamina ny saiko chérie. Sady zange efa te hitan'le Mathieu keliko iny mihitsy. Efa miparitaka be raha ny tanàna andrararo-bainina tsara be. Dia ina ty mahatsara be an'izany a? Dika lety zany fa tena important be amin'ireo ray aman-dreny le ry e. Tohatry ny vahiny anao romponena ny Tomasina hono izy telo mianankireto rehefa avy nandrato fianarana tany ivelany tany. Zany hoe zanaky ny leba n'le asa kely tsika e. Le tika samby le izy dia mbola mampome an'lahy ihany le ty. Fa tokony hososotra indray ve zany za amin'ny laka fela ty ve aloha ao tsara e. Tena ohatry ny manenjika analy ty raha maky sany eritreritro mipetraka eo amin'ny toerany ray aman-dreny le ry mantsy a. Le ty e fa ilalao fihetsem-po ve ho aloha le atao sa hitady vola e omany lafa ho atomboka amin'izay ty revo ty. Eny ary a. Ka endoary ny teninao fa menanao Monsieur Ivanina. Tsy izany inspekteur fa misy resaka tena zava-dehibe ho resako aminao ty a. Alefatsy fa menanao ahy e. Ahoana re zany ny anomboako azy e? Aza hitako ka anao fampiraharana ety. Zay ary le efa nahiko vo ny teny an'iny resaka fanaovana test ADN iny a. Aleo aloha inona zay teneniny e. Zay tena ambara lazaina Monsieur Ivanina fa inona ary ty be safary be ty a.
zao inspektera. Tsy tena zanaka nateraka mivady Mathieu. Ahoana tsara? Eno inspektera, andraso fa ho tantarako aminao ny tena marina. 5 taona lasa zay Zany very monsieur Ivan. Dia tsy lazaina tao mivadinao mihitsy zany resaka zany. Ka nataonay sy le dokotera nampiteraka azy tamin'izay ho tsy ambaratelo tanteraka ny izany tantara izany inspektera. Ny antony manana areti-po sainy tiavadiko. Ary tsy ho zakako ny ahita azy ho kikisan'ny alahelo raha fantany fa maty le zanaka niriny hatry ny ela. Izay ningeny no anekeko le resaka notenenin'ny dokotera tamiko Eny, satria tsy maintsy ho fantany amin'izay fa tsy zanakareo le zaza raha hanao test ADN. Ka izay indrindra inspektera. Ka raha marina ngeza ny zavatra lazainao zany dia mazava ho azy koa fa tsy zanaka izy mivady reny koa zany le zaza Mba ataovy moa re izay mety inspektera. Ny alahelon'le vadiko amin'izao Mathieu kely tsy azao aza nge efa tsy hita izay anaovana azy. Maika fa hoe mbola hiampy an'izany koa. Zao angamba no ataontsika. Ino inspektera? Ataovy ihany aloha le test ADN. Dia eo indray tsika mahita ny toyany. Aza manahy ianao fa ezahantsika alaminy ty raha ty. Saingy tsy miala lavitra amin'ny marina nefa tsika. Eny ary inspektera, tena misaotra anao indrindra Miala tsiny aloha inspektera nanelingelanao andro hariva. Tsy maninona fasa daholo zany Ka hoana, inona hono zata atondehanareo mivady arivariva? Tsy inona inspektera fa momba ny tira raha ty ihany Lazao azy Serge. Mianao anareo mivady ary ahy Zao re inspektera. Le izy tsy inona tsy akory fa momba niny test ADN iny ihany. Maninona ary se? Io aroa. Tena marina inspektera dia zaza natsanganay natao. Ary voateraka mihitsy izy no nomena ny tezainay mivady. Ahoana tsara hoe monsieur Serge Zay ny tena marina inspektera. So dia tao zany hita amin'ny marina kosa satria mantsy tsy maintsy ho voaporofo eo amin'izay no marina rehefa atao ny test ADN. Ka na ren'olona milaza azy ho ray aman-drenireny koa aza nge zany tsy tena ray aman-dreny mihitsy inspektera Fa ahoana? Satria maty teo am-piterahana ny tena ren'iny zaza iny 5 taona lasa zay. Re lanitro. Inona re ty tantara ty Maty teo am-piterahana 5 taona lasa. Tantara mitovy nefa mifanipaka tanteraka. Tena tsy azoko mihitsy. Ahoana moa no namporofonareo fa tena marina za zavatra lazainareo zany ka? Ny zokiko nampiteraka ny ora matoa maty teo am-piterahana io inspektera. Ny asa tao amin'ny hôpitaly be de Thomas namantsy izy taloha saingy efa mifindra ny Antananarivo moa izy tateo aoriana. Rehefa tsisy fianakaviana nandalo mihitsy tao amin'ny hôpitaly dia tsy maintsy nandray andraikitra izy. Dia nimeny anareo le zaza? Eny inspektera. Satria tsy maintsy hoaterina any amin'ny fitaizana zazakamboty ihany le zaza dia naleo ny nomena anay. Zay ihany koa moa tsy nanisy olana fa tonga dia nangoraka an'le zaza tsy manatsy ny sahady. Dia mbola any ve izokinao io madama? Eny inspektera. Efa hita toerana mihitsy azy izy amin'izao. Ay, tsara kosa zany asa efa mandalo aty amin'ny birao ary aloha izy raha pitso marainy. Ilaiko mantsy. Dia ny momba n'le resaka test ADN indray ataovy ihany aloha dia eo indray tsika mahita ny toyany. Saotra inspektera. Dia efa mahatoky ny fahendrenao zany zay Eno Ary mba manahoana marina zao le zanaka ihany inspektera. Aza manana rehefa tsara karakara izy ao ka olona efa manana traikefany amin'izany no taizana azy ao. Omendalana nareo mivady ny andro koa ty efa tomaizana sady koa. Mazoa toerana renao madama? Misaotra indrindra inspektera. Ny mombamombanao azafady? Madame Rasindra Solouise tompoko, mpitsabo, miasa any Antananarivo. Docteur Louise. Eny tompoko. Ianao le zokin'ny madame Lucia? Eny tompoko, izy indrindra. Ok. Minao fa ifandraisahanareo tany angamba ny tena atony resaka nampanatsonanao aty Eny inspektera. Raha ny nambaran'izy mivady dia hoe zaza nomenao fa tsy tena zanak'izy ireo natao kely. Zay indrindra inspektera. Toy izao le tantara 5 taona lasa zay.
dia tena tsisy nandalo tao mihitsy zany reo fianakavian'izy mianaka maty. Tsisy tompoko. Raha nambaran'ireo olona nanatitra azy dia olona lavitiavana be ry zareo. Na ny vadiny aza ange hono tsy hita izay nalehany tamin'izany e. Dia nisy vehivavy hafa maty teo am-piterahana niaraka taminy koa ve tamin'izany? Ino ty mantaitranao dokotera Louise? Ka tsy azoko tsara le fanontaniana tompoko. Nisy vehivavy hafa koatran'ny olona lazainao koa ve ho aho maty teo am-piterahana tamin'izany? Tsisy inspekteur. Tena zay marina ve nisy dokotera Louise? Fa ahoana inspekteur? Andraso ary fa mety hanampy ny fitadidinao angamba ny fahitanao an'ity olona ty. Andraso atsoko izy. Afaka mandroso amin'izay ianao Monsieur Ivan? Tsy azoko. Fa misy inona ary? Olisa. Mansoa. Mipetrapetraha ianao Monsieur Ivan? Misaotra inspekteur. Fa tsy dokotera Louise ve ty? Izy indrindra tompoko. Fa izaka ianao azafady ny tao mahafantatra? Dia tena tsy tadidinao mihitsy ve izy sa mody adalo ianao Madame Louise a? Tena tsy tadidiko mihitsy tompoko. Fa iza koa ary ty ramose ty. Dia inona koa ny tanjon'ny inspekteur fa tsy azoko. Tsy tadidinao ve le zava-niseho tao amin'ny hôpitaly be 5 taona lasa zay? Zava-niseho ahoana? Avereny kely ny fitadidinao dokotera Louise a. Izy ny Monsieur Ivan vadiny Madame Cynthia, le madama anamoy ny zanany teo am-pitarahana 5 taona lasa zay. Eny dokotera, le nampifamadiantsika tamin'le zanak'ilay ramatoa maty, le zanakay maty. Tsaronao ve? Zay vao tadidiko. Hainao iny. Eto marina vao miverina tsikelikely ny saiko. Dia tsy azoko hoe inona moa zany ny idiran'izany amin'izao zava-miseho ankehitriny izao ka? Io zaza zay mampisavoroforo antsika zao io le zaza nomenao azy mivady tamin'izany dokotera Louise a. Ahoana tsara hoe inspekteur? Eny dokotera Louise a. Ianao zany zao ny vavolombelona fa zanakay Mateo kely fa tsy zanaky Monsieur Serge sy Madame Lucia zany. Inona re tiry lanitro? Le zaza kambana. Lasa saina be ange Madame Louise zany e. Tonga tsy natsonareo mivady. Salama daholo tsika. Ay, ato koa Monsieur Ivan. Salaminareo e. Ka nahoana izy tao inspekteur? Inona ny tianao ambara amin'ilay hoe tonga tsy natsoa izay azafady? Eno Raha izy ty izy mivady a. Fa ahoana inspekteur? Rehefa nandeha ny fanadihadiana dia hita fa zanak'Ivan sy Cynthia le zaza ry zareo a. Ahoana tsara hoe inspekteur Eny kiry Lucia. Louise. Fotoana angamba zao ilazana ny marina ry zareo a. Ny marina ahoana moa dokotera? Aleo izy nanazava e. Ento ny fanazavanao dokotera Louise a. Nisy vehivavy maty teo am-piterahana izay tao amin'ny hôpitaly be 5 taona lasa izay. Le zanany kosa moa azo soma tsara tamin'izay. Kambana amin'ny rahalahy. Kambana? Eny kiry Lucia. Dia tsy izy akory ireo zazakambana fa i Nathan sy Mathieu. Dia tena very zany le zanakay? Tsia. Fa ahoana zao inspekteur? Mitony aloha ianao Monsieur Serge. Voapirofo aloha zany zao fa mbola tsy hita hatreto Nathan kely. Ary tena nisy nankakeriny tokoa. Andray? Maty any zanako iray olona. Andray kosa ny zanako. Zany marina. Ay ve ka misy kambana amin'ny Mateo kely Nathan nisy nankakely. Aza manana rehefa tsy maintsy ataontsika izay ahitana Nathan kely mitoy ny fanadihadiana. Eto dia miala tsiny indrindra aminareo mivady zay Monsieur Serge sy Madame Lucia. Netiny tsy fahalalantsika e. Miala tsiny indrindra re tamin'ireo teny tsy ampiheverina rehetra natao e. Zay aza ny tena miala tsiny aminareo ry Monsieur Ivan. Zay nge ka nihevitra anareo hoe tena mpisoloko mihitsy. Aza indrindra Monsieur Ivan. Dia mba entony amin'ny Madame Cynthia andreny fialatsiny. Eny rery izy mivady a. Aza mananareo fa hanampy anareo koa zay hitady amin'ny Nathan kely e. Sady kambana amin'ny Mateo raha teo koa izy.
mba raisy kely ange chéri zany téléphone manenao amin'ny salon zany fa zany mbola sahirana kely aty an-dakozia azafady a. Eny ake. Allô? Monsieur Serge. Izy indrindra tompoko. Isaka io azafady. Tsisy tokony irarahinao an'izany aloha zao Monsieur Serge. Tsy azoko. Fa ahoana tompoko? Ela be zany fa zao e. Eto ampelantananay ny zanakareo Monsieur Serge. Ahoana tsara? Fa misina chéri a? Mitony aloha ianao e. Eto ampelantananay ho any zanakao lahy. Andraso mihitsy asaiko miteny izy. Mitenena fa zany dadalahy zandry kely e. Mitenena ho ahy. Tsy any zanako. Tsy ny zanako ve zany? Natan kely? Natao ahoana? Aza manahy ianao fa mbola salama tsara izy ato ka. Diso salama loatra indray azy. Fa ataonareo inany ny zanakay e? Tsotra ka. Omenay mihitsy ny zanakareo raha manatanteraka ny zavatra ilainay nareo. Fa inona mihitsy ny tena tadiavinareo e? Moramora aloha fa inona ary ty e. Mila 10 tapitrisa ariary zay Monsieur Serge. 10 tapitrisa fotsiny tambony de omenay ny zanakareo e. Zay fa dinio tsara. Ary aza misahirana koa mpandreny polisy fa hiala maina amin'izany fotsiny nareo a. Raha pitso arivo mamerina miantso. Mirarso. Allô? Allô? Tapahany marina. Fa iza le niantso teo Serge? Tsy kosy e. Ary nanina tamiko teo koa telahy e. Loza Lucia. Fa loza ahoana? Ary ohatrina hainao ny laniteny anarana tonga aho teo e. Fa misina Serge? Le jiolana kakeriny any Natan le niantso teo e. Manina tsara? Mitaky vola be ho tambony zareo. 10 tapitrisa. Zany very Serge? Andriamanitro. Ary ny zanako ka? Aleo aloha iantso an'ny inspecteur. Serge, le zanatsika. Tsy Kalma aloha ndre fa tsy maintsy mahita vaholantsika e. Tsy hosahany reny zany ny amonany zazy iny any. Fomba mpanao takalon'aina mantsy ny manao an'izao. De mively ty lahy fa miazany vola be zany reny olo reny ka. Mazava ho azy mantsy fa tsy maintsy ampandreny polisy reny ko. De raha zany tokoa moa no monsieur de vitaina zany momba ny zandry kely io ka. Aiza kosa raha maksa. Fa le ry moa naninona antsika ka le ry indray no vonoiny e. O raha ty o tonga indray lasy le sentiment tsy nanakanina. Fa vola vesa fangorany. Inona ny tila? Tena tsy haiko lesy fa ohatry ny malahelo an'io zandry kely fotsiny raha mbola velona teo manko le zanako de mety fa ohatry le ry mihitsy raha banty kely. Le tiako leso. Manambadindre lesy de miteraka zany koa ve de olana e. Tsy amila marina le tiany toerana. Fa zao kosa aloha raha maksa. Oi ahoana? Rehefa nanontany an'le hôpitaly be nafatesa le vady aman-janako aho zaho maly de ohatry ny hafahafa zany no vavoaheniko momba ny zareo. Fa hafahafa ahoana le ty? Laha kely ngeony ty le zanakay e. Ay. Zareo ihany mantsy no nandray an-tanana ny fandevenana azy mianaka raha nambara le tompona andraikitra tao. De inona moa ny hafahafa amin'izany ka? Tsy azoko ny le ty lakoziny. Ka raha nambara le neny be mampisafo ny tompoko vavy tamin'izany ange de kambana olo le zanakay e. Zany arezefa ny beako. Maino ny dokotera ve zany e? Ohatrany tsy mandry amin'izany mihitsy lesy ny saiko raha maksa. Tena kozy. Tiako fantatra le dokotera na le rasazana mpiteraka ny ravery tamin'izany ranga. Atao inona lesy zany e? Anaporofoko le kambana sa tsy kambana lesy le zanakay So de very fotoana amin'izany fotsiny laribainina. Aloha le tsy izy mianaka ilevina mpiadanana any e. Mety koa hoe ngezabe le zaza de zay no nahatonga an'izany neny be zany ny teny hoe kambany e. Ary mety zay koa ngengambany ny tena nahafaty an'izy mianaka. Tsy vita le reniny tsony ohatra ny namoaka an'le ry fa ngeza loatra. Olona efa ela nenana ngely ty zany neny be zany e. Ary teny efa reny zazany koa izana mihitsy. Zay atao lany lesy fa tsy rarako. Ny azo ty sira be ty mampiasa ny saiko fa tsy zany mihitsy. Fa inona hono zany ny tena antony lazainy zareo fa hoe zana ny Mathieu kely Tena miala tsiny aminao aloha za vadiko fa tsy afaka nilaza marina aminao nanaiky any zareo fa tsy zanany akory Mathieu kely ka mety natahotra tamin'le resaka testa de nanotenenin'ny inspecteur angamba ka. De tsy menatra akory isoloako vera angako.
ko raha tsy tany tsy misy lalàna izy tiako sady mba olona ohatr'ireny ihany ve dia manana toe-tsaina mirehefarehefa amin'ny tany ohatran'ireny tsy haiko hoe maninona raha miteraka raha tia nanjanaka fa tsy ny zanak'olona ny sandosandohana fotsiny ohatran'ireny sa kosa momba okakisy izay malala inona ary ty avy aloha zany hijanona ny fa efa tonga nge ny zanatsika ko raha tsy moramora ry vanina izy tiako tena mendrika ny otoriana mihitsy reny olona ireny aoka izay ho hafa andre koa zany dia inona zany no atao inspektera eno satria tsy maintsy amerina iantso eo mantsy reny jiolahy reny ka zay antsony izay mihitsy nandrasantsika eto tonga dia ataovy main libre rehefa miantso eo izy monsieur Serge dia inona no lazaiko azy aza mora taitra fotsiny aloha se ekeo daholo fotsiny zay zavatra lazainy matahotra ary zareo le zanako kalma aloha ndrilo izya mivavaha foana maneno tery zareo raisy hoe dia mitony tsara fotsiny allo zay ihany patron ka ahoana efa nandinika tsara efa voninato ny vola tadiavinareo fa avereno amin'izay ny zanakay mahafinaritra saingy malahelo any efa milaza aminao fa tsy omena indray ny zanakareo mangina aloha fa ahoana tompoko efa niteny taminao zay monsieur Serge fa fadio any miara-miasa amin'ny polisy ka hitanay nge inspecteur Alex niditra tao an-tranonareo io fa iza mihitsy nareo mba avereno reny zanakay tain'Andriamanitra nareo efa voninato ange ho any volanareo miangavy re tompoko way tena nitapahany ty dia inona ny atao inspektera losy ty fa kay efa vatany fisinao ato dia ho sanatra ve zany ka ho vonondreny ihany ny zanako re olona mitony aloha nareo efa nilokalizena aloha le antso teo mitony fanandihadiana dia maherezi nareo fa tsy maintsy ho tratratsika reny engany inspekteur fa enao ve rangaty tsy mijery mandona fotsiny tena zafady ry izy mianaka fa variana be koa ateo zafady ohatra fa tsy le bandy kely vety mba mijery amin'ny manaraka tsy haiko hoe atao inona fotsiny ary ireo maso be anao anakoroa reo oka aloha fa taizany nahitanao an'ity zasy ty ohatra fa ataonao inona ny zanako rangaty zanakao fa zanakao ahoana zanako ioko savena fotsitry raha teo atao ty bandy kely ty fa iny koa ary ve mipapy ary eo ianao rangaty andehananay fa zabahananao ohatran'izao ny lalanay zafady fa tsy azoko zananao tsy mazavy zao fa aloha mihitsy aloha hiverina any an-trano tsy fanarahana kosa zao raha teo mialatsiny amin'ny finamanana raha teo Honalty avie laty fa inona mihitsy moa zany tadiaviny laty inona tadiaviny lahy fa inona ty ty atao lara maksa zaza ihany an'iny fa inona ty ty atao lara maksa zany adala sa ela ty tena bandy matsy ravina mihitsy matoko ela andro any itsary tatazo zany ela zany okaloranga tsisy okaloha zany fa azavao ary okaloha fa inona ary ty mahazo anareo raha maksa nareo ve mamondrongony fa maninona na votsy lany entana fialahy ty ve hoa efa leo miaina sa inona tadiavolahy entan'inona lesy le boikely kay le ty kay mba moramora raha maksa fa inona ary ty mbola aizany azo lahy fa le boikely ho any tiako resana ny lahy tena mialatsiny amin'ny lahy koa aloha raha maksa fa tsy afaka nitazona ny latontsony amiko tsy nama ny lahy fa mpamadika tsy miendrika ny araha miasa tena tsisy zavatra azoko mihitsy ange zany zavatra lazainy lahy zany nafotsitra hoana le riarange milalao tsara ho anevitra olo ty zaza presany lahy andao mihitsy lahy raha hijery azy andao mihitsy ho jerena raha tsy matoky lahy tairo ary ndao ary atovy tsy hitako fa mahita amiko lahy io ohatra fa atao io tokoa le ry fa tsy azoko aloha zao fa ahoana ary sao de mba manonofy ary loha nareo ty sa nanandrana ninana ny tsy fihinana tany oka aloha
de iza zany le bandy kely nentin'le vehivavy mifanena tamiko teny an-tsena teo iny ka a Tena tsisy zavatra azoko mihitsy zany e. ka efa hoe nisy bandy kely tena mitovy tsisy valaka tam'le ry mihitsy mifanena tamiko tany an-tsena teo Ko sivily ty zany e de zay fe zany no antony nilazany lahy hoe navotsitra le baikely. zaza me zany lahy aloha fa ie zany le izy fa enjana indray le tsy zany raha fitoviana niendrika ny alavana de tena ty bandy kely ty tsisy valaka Ka mety mba olona sendra nytovy fotsiny zany hita lahy zany. De ataona marina no zany le ry ty e. Tony vola fotsiny la nikarakarana an'le ry ato ka. kala milahy fa mano zavatra koa nge tsy mora e Eno a. Hitantarako zavatra ela. Zavatra inona ke? Le zay mianakany an-tsena tamin'ny maraina iny ho de nisy ranga ohatrany adaly zay nandonanay fotsiny. Ka zany ary izy hoe ohatrany adalako. Ndry koa zany. Ka tsy le izy nandonanay ange no tiako atongavana ry vaniny. Fa inona saniko ty ndry? Mba matitra ho ialahy fa inona ary ty. Azafady ary. Ka tsy zany fa taitra be ho izy nahitany Mathieu kely. Fa naninona hono? Fa tsy le bandy kely iny ve hono ty. Tozy aho fa zanaka ao ahoana io ohatran'ireny hoe fantantsary reny ery le zaza. Ka mety le vaovaony ely zany no hitaniko. De gaga izy hoe hita ihany ve le zaza ohatra? Asako ohatrany hafahafa ihany mantsy le poziny. Fa ohatrany ahoana aloha zany olona zany? Sa tsy tadidin-dreny endriny? Lehilahy ranjanana somary zarazary zay izy. Izy aloha mety pila ravinahitra eto e. Fa tonga de saika ny sotominy mihitsy ange Mathieu e. Ohatran'ireny hoe zanany reny. Ohatrany hafahafa tokoa zany a. So de mba misy idiran'le tsy fahitana ny Nathan ary. De zay le izy inspecteur Serge. Mety hanampy antsika aloha ny fahafantarana an'izany lehilahy zany e. Marina hoe no le vaovaony ely ny mety nataitra anazy fa tsy tokony hanao fihetsika ohatran'izany kosa nefa izy. De inona nefa zany no tokony atao zy inspecteur? Tadiaviny io lehilahy io de anaovana fanadihadiana avy hatrany. Sady tadidiny sainy tia tsara mihitsy hono ny endriny raha mifanena aminy ka. Tsara be zany. Fa ny anginy atahorako de hoe ho fantany mariny. Le hoe tsy tena zanany ve Mathieu? Zay indrindra ka. Kanefa na ho ela na ho aingana de tsy maintsy ho fantany ihany rehefa hita soamatsara Nathan. De inona zany no tokony atao amin'izany ka? So de tokony ho lazaina aminy ihany ary aloha e. Satria mety hiteraka zavatra hafa eo indray mantsy ny fahafantarany hoe inona ny antony nanafenansiany zany taminy. Zay koa aloha e. Sady ny fiheverana anareo de tena hoe pisy loko tokoa. Ka tsy nambaran'izay azy le marina ko. Fa vadika aloha ny resaka e. Ahoana sy ahoana ihany moa zany ny ataontsika amin'le tenin'ireo jolahy inspecteur? Tsy maintsy roso amin'ny velam-pandrika amin'izay tsika monsieur Serge. Fa milohan'izay aloha de mila fantarina hoe iza marina le ranganandonana izy mianaka ao malomaraina iny. lolo sakafo kilato fotriny tena manenjika be zany anoana zany ranga be olona be koa ato zany ry anjoron'ry mbola misy toerana malalaka fa leo makeny afaka miray latabatra aminareo ny raha vavety ve za azafady? Tsy maninona ka mbola malalaka koa io. Ohatray fa tsy maka za ve ty? Oay Docteur Louis sa tsy izy ty? Izy indrindra ka. Ely izany Tena ela mihitsy. Manahoana ianao? Tena Louise marina ty salama tsara ka. Ay tsara zany. Boribory marina ny tany Izy aloha no Lucia zandroko vavy. De izy kosa kiny Monsieur Max namako taloha. Faly mahafantatra tompoko. Za koa toraka zany matamakely Oay le ty fa tsy le reny le bandy kely nalaina iny vity. Tray tena izy mihitsy ty. Ay ka zandriny Louis. Fino ty mahavariana ny Max amin'ny Lucia Efa manambady io fa tandremo ka sendra variana kely fotsiny de ahoana inona zany ny vaovao zay elaela zaiko tsy tatampoka teto tanàna nareo Ny findrany Antananarivo indray ihany miasa ka. Fa vaovao mampalahelo misy.
Fa misy inona ry Louise ha? Nga tsy araka ao le vaovao amin'izao e. Zanak' Lucien ange le zazalakely nisy nakakeriny teto an-tanàna e. Zany very Louise? Eno a? Zay arao a. Enjana indray zany marina. Mampalahelo tokoa. Ary maninona mora ho lasaiko amin'zareo eto hoe hitako le zasy le nentin'le madama mifandona tamiko indray mandery. Raha somarina rangaha. Ka zao ry zoroa. Hoe ahoana ry Max? Hitako tokoa iny vaovaony ely iny ka. Ay, Ary tadidika ihany koa ny endrik'le zaza very. zany. Hitako misy an'io zaza io ry izy mirahavavy a. Eno a? Hitanao ve misy any zanako? Eno a. Aiza Ramse? Eno a? Marina ve zany ry Max a? Tsy haiko fa afaka maly maraina angambo zay. Itsina teny amin'ny bazary kely a. Dia mifandona tamin'le vehivavy mitondra le bandy kely zanakareo mihitsy ry madame Lucia. Tena izy mihitsy. Zany ve? Eno a. Zany ve tsy antiasany zanandry Louise a? Le mitantara Serge omaly. Ianao zany le rangaha nifandona tamin'izy mianaka. Tsy azoko. Fa nga fantatrareo i madame iny ka. Ary toa tsy taitra koa ry nareo ny lazako an'izany e. Zao rery Max a. Mihaino anao ary Louise a. Fa inona ny mampiasa saina an'le ty eto ka ha? Samarary. Aisy e. Hay, raha Max, le tiako lesa manahitra fotsiny. Fa misy olana angany akamo'izany sa hoe ahoana e? Nanontany an'le hôpitaly niterahan'ny Ravery tamin'izany ho aza keo maraina e. Sa indray le ty. Aleo le tsy maty andram-piadanana fa azakory tanina tsony. Eny e, ka manontany an'le olona nampiteraka azy fotsiny angeny nataoko tany. De inona ny mampiasa sain lamby zany ka? Zany dokotera Louise zany hono nampiteraka azy. Ie, saingy efa tsy miasa tsony hono izy zao. Fa toa hoe lasa nifindra ny andrenivohitra indray. Nefa lesy mba tiako ho fantatra mihitsy ny marina hoe kabana sa tsy le zanakay a. Kozy vely ty. Kozy e. Ohatry no hafahafa ty tantara ty a. De sanatsy ve zany ka vadin-draha teo le vehivavy niteraka kambana ny lazaindry Louise teo hoe maty teo am-piterana de le zaza ray nomeny an'ny Lucia. De le ray natakaliny tamin'le zanak' Sainty amaty. Zany hoe zanak' raha teo ihany zany ty bandy kely tazomina iato ty. Fa inona koa ary ty malasamborona ny latapitapika eo? Olo ty raha teo. Tena tsy mahampinily ty e. Marina e. Tsy azoko. Inona? Andrasy fa ho tantaraiko ny lary. Maninona tsara hoe ty raha Max a? Kefa hoe zany ho ako. Zanak'lahy zany ty bandy kely tazomitsika aty ty e. Tena tsy mampino analy ty zany a. Tena marina ve aloha zany tantara zany e? Eno a. Tena mitovy bengeo aletsy le risy le bandy kely ny tantaraiko tamin'le indray mandeha iny. Ay kambana am'le ritsy lalina lesy zany. Tena tsy mampikoroka zany ty zanako a. Zany hoe zanak'olon-kafa zany le nalevina niaraka tamin'ny Ravero a. Zanak'le madame Saintia iny e. Tsy azo de natakalindry Louise le hoe monsieur Ivanina vadiny. Kepoka marina. Hitako ohatrany tsy mafoy an'ty baikely ty mihitsy a. Ary tena ndraiky pobe mihitsy zay mitsamo. Aika nisy raha iraisana ihany tao. Tsy afianko an'la fa saika ho avotsotro angely ery io e. De inona altiny atao am'izany raha teo a? Tsika nefa zao ka roa amin'ny polisy fantatra amin'ny tsy fahitana an'ty bandy kely ty. Andolo ty tolo-batana. Sarotra be zany ry baina toy de fa tsy namanao am'izany kosa aloha. De ahoana? Tsy maintsy hiarany sazy foana tsika. Andositra zany zay mianaka. Sady zanak' raha teo koa mihety e. Tsy mety lesy zany e. De ahoana le zanak'lahy ray ihany? De inona le tiana atao am'izany a? Andao le tsy averina tsokotsoko any andry monsieur Serge zany le ria. De ho avelalahy zany ny zanako am'lahy. Ka mitovy angelety zany ry bainy e. Satria raha tsisy nandray reo zazy reo a de naterindry Louise tany amin'ny fitaizana zazak'amboty ihany. Eny e, fa za angely ty ny tena rain'io e. Marina zany e. Fa zo ngely eo ataotsika e. Ay, miano alahy. Averitsika any am'zareo ny taiza azy aloha le ry. De veo resahantsika Louise. De resahana ahoana ozy lahy? Fa zao aloha mbola misy sarina famantarana ve alalana hoe tena vadiny Lamary ny Ravero. Misy? Mbola misy sariny niaraka tamin'izany ao amiko ka. Kopy sy ny karapanondro ary mbola any daholy. Raikitra. Ary le taratasy nisafony tamin'izany koa mbola ao daholy. Nalay le tompotra nipetrahanay tamin'izany daholy mantsy nentanay sisa tao de nomeny anahy avy eo. Milay zany e. Ay
ay naman Louis Kairser le rangaly hoe karoan'ny inspecteur iny a. Le hoe nandonany madame Cynthia ve? Laza taminay izy fa hitano ny misy anina taon kely. Ay, le zanak Cynthia sy Ivanna ihany ty hitaniko. Tena mitovy kosa aloha izy mirahalahy kely. Zay olona mahita ny maty hoe aza nge hony de gaga daholo hoe fa nga hita ihany e, fa tsy tia ve le zaza very e. Ndre ay zaro re zay zanako zay e. Manahoana izy ihany zay? Misy olona zany ao ambavady eo zany. Olona izy amin'ity andro hariva. Aleo jereo fa sota inspecteur zany. Mipetrandry fa aleo zany ho any. Ho avy eo. Ary taona tankely ty. De zay le izy ry zareo a. Misy nanamitra teo ambavady natao. Io salama tsy maninona io. Lalina indray zany a. Naverin'ny rejiolahy zany. De mety inona nefa ny antony? Vao mahafinaritra kosa zany e. Valim-bavaka mivantana. Tsy hitako izay anehoako ny afaliako ray olona. Hitako ihany ny zanako. Ena kiko, fa Cynthia zany ho otrany tsy hainona teny mihitsy. Eno a. Tena mbola mistery amiko aloha zao zavatra reko sy hita amin'ny masoko zao e. Fa maninona zany reto ankizy reto no mitovy be ohatran'izao? Ohatrany hoe kambana nefa tsy mpifaninona akory. Fotoana angamba ankizy zao ry tiako ilazana ny marina amindrea. Marina ahoana? Tsy azoko. Toy ny tsara fotsiny aloha ianao madame Cynthia. Ka tsy azoko e, fa inona moa zany no tokony ampitony aka? Ivanna, fa misy inona? Lazao azy rery Ivanna. Eno a. Ety am-piandohana aloha de mifona amindrea vadiko tiako. Mifona hoe. Fa inona moa zany no tokony hifona an'lahy e? Tsy tena zanatsika kima teo kely a. Oay, torana le vadiko. Torana re olona. Vonjeo fa torana ty e. Aza hitangoronana be ohatran'izao aloha izy fa aleo azo rivodrivotra kely. Mandehana kely izy ako ranomanitra kely ao amindry ao aloha. Angakainga amindry. Ay, andrasary. Izy le tsy raha teo ny Louise a, na docteur Louise. De izy kosa kiny teo namako. Faly mahafantatra anao dokotera. Za koa toraka izany. Ok, ka sory Louise le antony nanasainay anao aty. Inona tokory Max? Mety ho tampoka aminao le izy nefa tsy maintsy ho lazainay aminao ihany. Tsy azoko. Fa misy inona ry zareo a? Donga de lazao le Sir Max fa aza manao zay mampitataina olona io lahy. Eno a? Ohatran'ireny ilaza iny reny koa tianao ry Maxako. Tadidinao ve ty olona amin'ny sary ty aloha e? Io, le vehivavy io. Hoe? Io e? Tsy fantatro. Fa tsy hainao ve ty ry monsieur teo mo? Ie, izy mihitsy io ka. Fa le vehivavy no tiako anontaniananao. Ohatran'ny tsy fantatro ry Max fa ahoana? Vadiko io ry dokotera Louise Ravero. Ay, finona moa zany no antony anontanianareo any olona io ka? Io le vehivavy maty teo am-piterana niteraka akambana amin'ny rahalahy 5 taona lasa ry dokotera Louise. Ahoana tsara? Ena kery Louise Ianao mihitsy ary nampitiraka azy tato amin'ny hôpitaly be teto Tomasina tamin'ny zanako. Tadidinao? Eto voatsaroko tokoa le endrika ie. Ay, vadinao iny. Fa taiza foana moa ianao tamin'ireny ka? Jatra ao madama. Mbola tantara hafa koa ny amin'izany ry Louise fa zao tena tianay ho fantatra hoe maty ve ireo zazy ireo sa hoe mbola velona any. De raha mbola velona de aiza. Ka ahoana re zany? Tsisy kafa fa antaniana tsotra zany. Na tsy ilaza sangenao dokotera de efa fantatra daholo ny marina rehetra. Hoe ahoana? Nataony somaty ireo zanako kamban'ireo. Marina sa diso. Fa ahoana ny nalalanareo an'izany ka? Ainareo mirahalahy zany nakakeriny an'le zaza. Eny inspecteur, ary ny fahalalany hoe zanako teo mihitsy ny antony namerenanay azy tany amin'ireo ray aman-dreny ny taizasy. Ay, nareo zany nanatitra azy teo ambavadinay tamin'iny. Eno a? Eny zareo tsy navelan'ny raha iraisana tsy ny ozy zay tompoko. De taiza foana zany ianao tamin'ireny fotoana ireny ka? Tany am-ponja tompoko. Fa naninona ka? Rehefa inety zaza tao an-trano io ny Ravero de tsy hitako izay natao.
Tsisy na dia ariary aza teo ampelantananay. Za saika andeha hitady vahaolana tany ivelany mihitsy no nisy hevitra tsy tonga tato an-tsaiko. Ka tsy lavitra teo ireo polisy sy ny safi-tanàna ary ny ray sy-potsiny avy hatrany ny tenako. dia tsy fantatra ao akory izany nahazo andreo vady aman-janakao. Efa nolazaiko tamin'ireo polisy tamin'izany mihitsy ny zava-nisy saingy tsy nino ary zareo. Dia zay le izy ry zareo ah. lalina izany marina. Tao teteny aho hoe soa ihany izany zahay teo nandray andreo zaza tsy nanantiny. Eto dia misaotra betsaka anareo rehetra ahy. Misaotra anao koa dokotera Louise nanan-kevitra nanome andreo zaza ireo ah. Misaotra anareo efatra koa fa nanaiky nandray azy na dia tamin'ny fomba hafa azy. Misaotra ny lahy koa lesy ry Max satria raha tsy ny eo ntsika mety tsy nahalala marina momba an'ireo zanak'ireo mihitsy ah. Ary ny farany dia makasitraka anao inspektera. Fototra iray nahafanana lalàna marina tokoa ianao. Eny olona misaina tokoa nareo ah. Matoa namerina an'ilay zaza nalainareo akery mitany amin'ireo ray aman-dreny nitaiza azy. Saingy izao nefa no aza tonoina fa enjehan'ny lalàna foana nareo na dia navelonareo tsy nisy naratra aza le zaza. Eny inspektera, volony izay nitsinja ny adosona nataonay. Tsy maintsy ho entiny eo anivon'ny fitsarany ty raharaha ty. Mazava ho azy aloha fa mety ena ny sazanareo amin'ny rahalahy satria navelonareo ihany le zaza nalainareo akeriny. Dia ahoana moa izany mety ho toy any satria reto zaza reto dia voalaza ara-panjakana fa manana an'ireo ray aman-dreny ara-dalàna. Ino ah? Saingy mbola io kosa nefa ny tena rainy niteraka azy ireo. Aza mananareo fa tsy hakan'ireo zaza ireo akory ahy. Ampy aho fotsiny ny nahalalako ny marina sy ny mbola nahafantarako hoe mbola velanka ny zanako. Ary inoko hoe sambatra sotafita kokoa izy mirahalahy eo anatrehanareo rehetra. Ndry tsara fanahy loatra ianao monsieur Teo ah. Aza manahy ianao fa tsy ampiova amin'ny fitiavana an'ireto zaza reto akory izany ka vao mainka azy hitombo sahoana ozy nareo. Zany mihitsy Misaotra betsaka ry zareo ah. Rehefa sambatra ry zalahy dia sambatra koa. tena nampiovantsika le Tserteo iny tantara iny. Mariny iza tokoa moa ny nalala hoe ohatran'izao ny hafaran'ity rivo ty. Nafatotry ny marina Nosoratany Akora Voasedra, novelomin'ny Vantsoa, Ony Miajanirina, Anjariva, niaraka tamin'ny Andry, Taina Nantenaina, Arliva, Le Mec, ary Tsila. Roland Ramanatsony nandray feo. Anjariliva no nanatotosa.